kilasy tomboko vavy tonga soa atao anatin'ny fandarana Saila Soa indray amin'ity alina ity fotoana ahafahantsika miaraka atao anatin'ny fandarana ao anatin'ny ora ray mahery eo amin'ny ankapobeny miaraba antsika rehetra mpanaraka izao fandarana izao na amin'ny fahitalavitra na amin'ny onjam-peo 5.4 FM ihany koa na eny amin'ny tambajotra Tserasera. Toy ny mazatra dia mbola indreto izay miravavy miaraka amin'ny mpanolotra ny fandarana Clémence Raharnirina izay sady namana mpanolotsaina raha teo miarabanao ndraiky Clémence tonga soa atao anaty fandarana. Miarabanao ihany koa namana Lilira Farala dia arabainy isika aloha zany fa eto anaty fandarana indray androany ary androany angamba raha nisy ny andro nanolorantsika ny fandarana tena hoe akafaliana tanteraka no ionina indray amin'ireo mpanaraka ny fandarana Saila Soa amin'ity alina ity satria ny raha antsika nahita reny sedra maro samihafa izay mianjady aminay mpanolotsaina eo anivon'ny tanàna Antananarivo ireny fa dia mbola eto indray aloha tsika androany namana Lilira Farala hanolotra fandarana mahafinaritra be ho an'ny mpanaraka tsy tapaka an'ity fandarana ity. Ary tena tsika fa taorian'ireny zavatra maro samihafa nitranga reny dia maro be ianareo no miandry sy nanaraka ny fandarana amin'izao alina izao. Ifantoka kokoa amin'ny resaka fanamariana ny fety asa sika Clémence Raharnirina ny ray me 2022 moa zany no anamariantsika an'izany amin'ity taona ity ary dia izay no ifantoka betsaka ao anatin'ny fandarantsika androany. Isy ny fandraisana vahiny mazava loatra rehefa avy eo fa melohan'izay dia everiko hoe andraikitray adidinay ary tsy mety fa tsy maintsy resahana aloha iny raharaha mahakasika ny fangalana ambavany antsika mpanolotsaina iny antsika miravavy moa zany aloha no nanomboka azy teny anivon'ny sampandrarano miady amin'ny eloka anabaka na le atao hoe service de lutte contre la cybercriminalité izay natrehantsika vao omaly ny omaly Clémence Raharnirina. Ihany fantanian'ny mpanaraka ny fandarana zao be dia be mbola mety tsy mahafantatra misy koa mety mahalala ihany fa tsara foana ny hitondrantsika fanazavana bebe kokoa angamba ny mikasika ny hoe inona tokoa moa zany le antony nampanatsoana tsika miravavy teny anivon'ny service de lutte contre la cybercriminalité dia ny fitoriana zany aloha dia tsara ampahafantarina ny mpanaraka ny fandarana fa dia Ramatola Latiana Ravololomanana sy Balita izay samy mpanolotsaina izy ireo no mitory atsika mpanolotsaina zany eny anivony izany sampandrara izany. Efa niteny moa Ramatola Latiana Ravololomanana tamin'ny fotoana nisiny ireny fivoriantsika teo anivon'ny filan-kevitra ireny namana Lilira Farala efa niteny izy ary niteneny teo mason'ny mpanao gazety zany hoe izy dia hitory atsika. Ina moa zany le hoe antony hitorianantsika dia hoe tereny zany tsika hoe avoeo ny pirofo mikasika an'ilay filazana hoe actionnaire izy sy Balita zany moa zany satria isany mpitory ankeo anatin'ny tiraraha ity hoe avoeo ny pirofo zany hoe tereny zany tsika hoe tsy maintsy tonga nareo mandrapatapitra zao fivoriana zao ny pirofo. Voalohany aloha tsy misy olona azo terena zay aloha ngamba ny tsara resahana. Faharoa manarakarak'izay raha miteny Ramatola Latiana Ravololomanana sy mpanolotsaina Balita izay avy amin'ny komba fa hoe matsiaro izy zany fa hoe afa-baraka dia tokony izareo aloha ireo no tokony mitondra an'le pirofo anamarinany eo anatrehan'ny mpanao gazety, anamarinany ety amin'ny anao manjery, anamarinany eny amin'ny Facebook ihany koa fa diso ilay vaovao mivoaka mikasika azy ireo. Mariana ary samy resy lahatra amin'izany angamba antsika mpanaraka ny fandarana hoe tsy avy taty aminay teto amin'ny Saila zao no nivoahany zany resaka hoe actionnaire Rakoto sy Rabe sy Rasoa zany fa efa nisy source BDB donc hoe BDB mihitsy satria BDB ny partage nivoahany zany resaka izany. Eto dia miteny hoe tokony misy le fanaovana démentina mana Lilira Farala satria ny antony raha ny tenako zao ny ekipa ny be ny tanàna ankehitriny ihany no nanala-baraka ny tenako tao amin'ny nivona fahitalavitra anankiray dia avy hatramin'ny tenako dia niakatra teo amin'izany fahitalavitra any ary nangataka ny anao démenti afaka nanao an'izany nahazo droit de réponse mihitsy tamin'izany fotoana zany. Inona ny antony raha ohatra ka mieritreritra izy ireo fa nisy an'izany ambarany hoa fa hoe mifanafambaraka izany fa nalam-baraka dia maninona no tsy tonga tety amin'ny MBS ara dia niteny omeny sehatra eto fa ny fanaovana démenti tsy milaza fa marina ny ambarany fa hoe zay zany no hoe mba mezana fahafapo azy afaka nanao an'izany izy hoe ty diso reto ny proof fa zao sy ny maro hafa ao anatin'izany. Dia averiko le teneniny teo ny antony fitoriana ozy izy dia fanalam-baraka hono ka fantanina angamba namana Lilira Farala napetrakantsika hoe fa impiry moa zao tsika zao no nitoriana teo anivon'ny sampandraraha maro samihafa mikasika ny fitsarana ianao zao indroa ny tenako efa intsivy ka iza zany no afaka tena amin'ny teny fa hoe nanala baraka ny izy ao anatin'izany sy afa-baraka ao anatin'le izy ary androany larobia 7 aprily
de mbola nisy ndray ihany koa ny fampanatsoana an'ireo mpanolotsaina dimy rahalahy eo anivony antoko tiako Madagasikara mbola eo anivony io sampandrarahany cybercriminalité eny anosy io ihany koa ho an'ny androany. Inona indray ny antony le fampanatsoana de hoe lazaina fa miraitsy kombakomba hony amintsika am'rahavavy amin'ny fanalambaraka azy ireo. Zany hoe misy zany ilay finiavana mihitsy te isikotra raha zay ny azo ilazana anazy hoe inona marina ny zavatra konokonony reto raha ataoko anaty farangisosina le izy de tsy matoko valeur atsondry zareo de terena daholo par tous les moyens mpandolotsaina ny olombo fidina Tananarivo azahoana an'izay. Ka io moa zany de averitsika nefa nambarantsika tampanao gazety na manalilira farala hoe izy io de fatahorana matotonga am'izao dingana izay tena hoe mampalahelo hoe Ramatoa Lalatina Ravolomanana izay no iverina ho isan'ny zokiray aman-dreny ao anatin'ny fanaovana politika no tonga am'izao fitoritoriana olona eny anivon'ny cybercriminalité zao. Na izany na tsy zany tsara ambara fa io raharaha io tsy hipetrapetraka foana eo fa me mafana ary mbola mafana ny io resaka raharaha CUA SMGD KNAPSIO namana le hira farara. Nisy ihany moa ny tranga matsikaiky na de ao anatin'ny fiatrianana zavatsarotra tahaka ireny aza Clémence Rarindrina satria alohan'ny fanodinana ity fandarana ity dia niara-ny fanotrana tamin'izy dimy rahalahy teny isika am'rahavavy dia nisy natsikaiky kely ihany teny rehefa novakina tao anatin'ilay taratasy fiantsona lalay convocation de mahagaga fa de ampanatsoana izy ireo no resaka raharaha Facebook sy fahitalavitra de vazivazy moa ny mpanolotsaina ray aman-dreny ao aminay Célestin Ratsimbazafy nilazany hoe de gaga hoe tay zany naka fahitalavitra izy tamin'ny fotoana manahoana na de le votoanton'ilay fampiantsoana azy atao tsy mazava fa atao zavatra kimaimaika atao fotsiny zay iantsonan'le olona fa misy ny fitentsika malagasy tokoa Clémence Rarindrina hoe tsy ny tany angeny fady fa ny vavam-bahoaka. Zany ny zavatra misy ary de mampanontany tena hoe tsy mba mahamenatra ve le retsy tao anatin'ny herintaona sy 9 volana. Zany hoe 20 volana eo zany raha tambatra zay zao ny nampanolo-tsainantsika de tsy misy afa-tsy resaka fitoriana miezaka manao moyenne eto Clémence Rarindrina de za hoe 6 de herintaona sy 9 volana tsy haiko indray mandeha isaky ny 4 volana zany ianao aloha no miakatra eo amin'io karazam-pitsarana maro samihafa io efa voatety daholo angamba reo karazan'ireo nandehanana hoe aiza indray no tohanana ianao any amin'ny cybercriminalité sa tribunal administratif sa farany teo tany amin'ny parquet tsika am'rahavavy sy ny sisa. De tena lasa mampantany tena mihitsy hoe tsy menatra ve ny mpitondra hoe zao no atao. Olom-boafidy eto Antananarivo no manao an'izao ary ny olom-boafidy ihany koa no anaovana fihetsika tahaka izao Clémence Rarindrina. Antananarivo zay tsara ho mariana tsara fa zany Antananarivo zany eka teboka stratejika na tiana na tsy tiana ho an'izay rehetra mihevitra fa mbola handray anjara indrindra amin'ny resaka fifidianana filoham-pirenena Rapitso Rafakapitso Clémence Rarindrina. Ny fanamariana de ny hoe ny mpanolotsaina Lalatina Ravolomanana no isan'ny tena mitabataba teny anivon'ny Aina Manjery tamin'ny fitantanany be ny tanàna teo aloha Ramatoa Lalao Ravalomanana ary omaly aza moa zany teo ampiandrasana ny fakanambavany antsika am'rahavavy dia nisy fotoana nafahana ny serasera sy ny resaka akaiky tamin'ireo tompon'andraikitra teo anivon'ny CUA tamin'izany fotoana zany zany hoe régime neny Lalao Ravalomanana tamin'izany fotoana zany de zao ny zatra natsikaiky ny lazain'izy ireo nisy solombavam-bahoaka nisy tompon'andraikitra de niteny izy ireo hoe mbola pira lavitra zany hoe ratsy lavitra noho izao zava-misy ataonareo zao nge ozy izy ny zavatra nitranga sy ny fanehoan-kevitra tamin'izany fotoana zany nataon'ity mpanolotsaina mitory anareo ity sy nataon'ny mpanolotsaina anankiray niara-dia tamin'izay efa lasa ministra moa izy ankehitriny fa ny magaga ozy izy de tsy mba nisy nitory anke izy ireo tamin'izany de gaga zany ankehitriny Clémence Rarindrina satria raha ny resaka ny fanaovana tamin'izy dimy rahalahy fotsiny aza de misy anankiray amin'izy ireo ny teneny trano koa aza tsy misy herinaratra kory ary na fahita lavitra tsy hitako de gaga hoe ino ty raharaha-mpanatsonareo aty de tsy fantatro hoe tonga amin'le fitenenina ve hoe ikiwa maina aza atao sa hoe ahoana tsy fantatro. Ary miteny an'izay koa ianao fa niteny mihitsy koa mpanolotsain'ireo hoe be dia be aminay tsy manao Facebook zany de nefa le raharaha-mpanatsonao anazy de misy resaka hoe Facebook ohatrany tena hafahafa le izy matsikaiky moa zany zay ngamba le tena terme tadiaviko ao anatin'izay ilazana n'ity tranga ity fa iverenantsika kely ny resaka ny namana Lalatina Ravolomanana ianao to de ty mpanolotsaina ity ihany koa ne taditinao tsara ngamba namana lera farala fa voananombotomboka ny fivorintsika teo anivon'ny filan-kevitra munisipaly izy mihitsy tamin'izany fotoana no nitaky hoe zay mpanolotsaina dia mitaky ny ahafahanay manana accès au dossier
hoe zay tena mila mahita an'ireo hoe aiza ny ahafahanay mahazo an'izany eo anivon'ireo direction samihafa eto anivon'ny commune urbaine Antananarivo nefa ny zavatra misy zany am'izao fotoana zao sady tsy omena ny mpanolontsaina ny dossier tsy pampafantarina ny mpanolontsaina ny zava-misy de mbola toriana ihany koa ny mpanolontsaina zay zany ny zavatra misy am'izao fotoana zao ary izy le mitory anefany de tsy piatsika tsara fa lehibe ny vomiera ny tsara tantana sy ny ady amin'ny kolikoly eo anivon'ny filan-kevitra munisipaly de ao anatin'izay tsara tantana zay indrindratsika de ohatrany hoe tia ametraka fanontaniana ve sa hisitona ny sain'ny mpanaraka atsika am'izao alzao na manalera farala hoe satria mba niandry any tsika hoe mba hitabataba izy farafaratsiny iady ho atsika mpanolontsaina izay iarany ataontsika hoe fanavakavahana amin'ny resaka fisitrahana solika saingy mba nanao an'izany ve izy tsy nanao an'izany mihitsy izy vao maika mifamonohatra am'izany arany natao satria lasa mibe ny tanàna indray no meny rariny hoe prérogative ny be ny tanàna zany manome solika zany nefany teti-bola ny commune urbaine Antananarivo volam-bahoaka ny resahana ao anatin'izany zavatra izany akoatran'izay de io mpanolontsaina io de mirehareny amin'ny mampanohatra azy tsy vao zao angamba ny mpanaraka atsika ny maheno an'izany hoe hatram'izay vao miteny hoe lalatiana ravololomanana de miteny izy hoe zay mpanohatra de nefany am'izao fotoana zao zany de anylaza izy aloha horetany horen-danitra ary hitany rehan'ny mpanao gazety zay fa de de manohana mihitsy izy ny be ny tanàna na inandre tsitoaina am'izao fotoana zao ka de ho hitatsika eo zany ny zavatra mety hitranga rapitso manoloana ny ty resaka raharaha ambara fa fanalam-baraka izay natao hoe nataonay mirahavavy teto anivon'ity fandarany ity mihitsy zany no isan'ny tena mibazeny an'ilay resaka fitorinana manalelira farala de ho hitatsika eo ny toyany ny mpisolo vava moa zany andeha atao hoe efa manomboka manesoeso ihany hoe inony ty zavatra ty sy ny sisa ohatr'izay koa ny mpanaraka ny vaovao satria efa nivoaka omaly ty vaovao tya fa de ho hitatsika eo hiakatra fitsarana ve fa de tsika vonona foana na manalelira farala na izany naty zany tsy hay eto angamba ny fotoana fanararoatra ahafahana misaotra zava-dehibe ny nafana niatrika n'iny omaly iny ary matoa zay mirahavavy mbola tafaraka aminao eto anaty fandarana tahaka izao de tontosa somatsara ary tafody somatsara tany tokantrano omaly toraka zany ihany koa izy dimy rahalahy rehefa avy nalaina ambaviny moa zany de efa afaka namonjy fa de manjanany avy ka etona de ate hisaotra n'Andriamanitra lehibe aloha satria raha misy angamba ny ataoko hoe adina trehana tena hoe niankinanay mirahavavy tamin'Andriamanitra de tena anisany ngeza indrindra ao anatin'izany ny atrehana n'iny omaly iny de tena isaorana tokoa Andriamanitra satria izy nampandresy atao anatin'izay natrehana zay fa isaorana manokana ihany koa reo olom-boafidy marobe Clémence Rarinirina olom-boafidy teo anivony antokotiko i Madagasikara nisy olom-bavam-bahoaka maro zay tonga ny fanohana teny tsy omaly ihany fa hatramin'ny androany de tena ankasitrahana misy ihany koa reo tompon'andraikitra eo anivony zany antokotiko Madagasikara zany notariny secrétaire général Rina Randriamasinoro teny ihany koa reo mpikambana rehetrarehetra eo anivony birao politika zany antokotiko i Madagasikara zany ny mpandrindra nasionaly ny RMDM tena hoe tsy ho voatanisa fa sao de misy otadity ka manjary ampalahelo fa tena maro be no nanohana ary de ankasitrana fa indrindra zay tianay tsipihana dia ireo olon-tsotra reo namana sy tapaka indrindra ny mpanao mpiserasera eo amin'ny Facebook Clémence Rarinirina satria veriko tena mety ho amanaly na mety ho maheriny zany aza ireo nandefa teny fankahirezana firaisampo ary ataoko hoe famporisihana ve sy fanentanana anay hijoro hatrany tao anatin'izany zavatra natrehanay zany ary indrindra zay tsy kely ao anatin'ireo dia ny mpanao gazety afaka nampita tamintsika ny zavatra mitranga fa tsy adiso ara ao ataoko aty amin'ny farany indrindra ny anao sady kopatanana ny fisaorana manokana andreo mpanolontsaina tiako Madagasikara zay niaraka nisala taminay omaly satria lehilahy daholo ny nantsonandroany moa zany lehilahy daholo izy dimy rahalahy fa nisy mpanolontsaina vehivavy maromaro tiako Madagasikara ny fanohana taminay teo omaly mbola tonga teo ihany koa androany ankasitrahana eram-po eran-tsaina no sady anaovana kopatanana ihany koa zay angamba sao de misy tsy voatanisaka so de zay ngamba ny anakatonatsika an'izay pejy zay aloha na manalira faralahy veriko ihany tsy maintsy ndresantsika zay satria vaovao mafana moa zany mbola horesanao hoe miaraka amin'ny vahintsika ireo vaovao mafana ihany koa na manalira faralahy fa araka ny efa natsidika teo moa zany dia iroso amin'ny fandraisana ny vahintsika rehefa aveo amin'ny rahalahy izy ireo ary resadresaka mikasika indrindra ny fanamariana ny fetiny asa amin'ity taona 2024 ity rehefa aveo dia na manalira faralahy no hitafatafa miaraka amin'izy ireo fa mialohan'izay angamba ny aloha na manalira faralahy dia tony mazatra alohan'ny isin'ny resadresaka dia andeha aloha arahantsika ity fanadihadiana manaraka ity
Betsaka no mandratra ny fisondrotan-karama mifanaraka ny fiakarany vidim-piainana. Toy izao moa ny hevitrin'olom-pirenena raha nanontaniana ny karama tokony zazy iray volana. Tokony hanafafahana amin'izay ny orinasa malagasy satria ny olona izao sahirana. Teneniko anao fa ny orinasa malagasy izao mbola misy mampiasa 750 1 million farany ambony dia 1 million zany. Nefa eritreretinao raha ohatra ka manofa tranona hoe ataoko ohatra fotsiny 500 000 izy azonao. Dia ny sakafony tsy haiko ohatra telo mianaka izy dia ny sakafony ao anatin'izay mois zay mety tsy hainao koa hoe mety mbola ohatrinona koa no mety sakafony ao anatin'izay. Dia raha ho anahy manokana aloha zany tena tsy possible mihitsy fa raha ho anahy azy zay raha 3 millions par mois zay vao mety hoe misy kely mba hoe mipetraka hoe misy 4 alina 10 alina mipetraka hatrany par mois. Tokony karama efatretsy farafahakeliny isam-bolana zay vao tsy ampy asay fa zay aloha ny atonontonony raha hitako amin'ny asako eto. Ny an'mpiarony zonim-panjifa fiakarana 300 isan-jato no tokony isy ahafahany tsirairay miaina tsara sy mifanaka ny vidin'entana asaingy sarotra ny anatanteraka izany na ho an'ny fanjakana na ny sehatra tsy miankina. Raha antsika mahita aloha dia efa nisy ny fangatahan'ireo mpiasam-panjakana. Voalohany aloha tao anatin'ny 2 taona izy ireo tsy nisy ny fiakarany ny karaman'ny mpiasam-panjakana sy ny tsy miankina. Ka izay ihany koa dia manohana ny fangatahan'izy ireo ho fampiakarana ho 300 isan-jato. Misy antony mahatonga tahaka an'izany izy mba mifandraika amin'ny atao hoe fiakaran'ny vidim-piainana sy ny fanenjehana ny fahefamin'ny vidiny zareo. Marobe ireo mpiasa mbola mikarama latsaky ny 2 ariary izay napetraka ny filohampirenena ho karama farany ambany ny taona 2012 sy 2014. Miverina an-databatra indray ny resaka fampiakarakarama saingy 7 isan-jato anoana noho ny fanarana tamin'ny sehatra tsy miankina. Raha ny tao anefa ny kajikajy tsotsotra tokony akatra 3 ariary io karama farany ambany io raha tsy ambava fotsiny indray ny fanapahan-kevitra ho an'ny mpitondra. Etsy andaniny tsy ilaina koa ny fifampiresana amin'ny sehatra tsy miankina raha io 7 isan-jato ihany no dinihana fa tsy iotran'io. Mino afa tsy ho tian'ny filoham-pirenena zany hoe mpiasa eto Madagasikara izay tety eto amin'ny firenena misy azy antra indrindra eran-tany dia amin'izao zany raha ohatra ka $2 isan'olona isan'andro ny moyenne aty Afrika, io zany farafahakeliny no tokony ho negosien'ny filoham-pirenena na teneniny amin'ny mpandraharaha malagasy hoe tsy maintsy ataonareo $2 isan'olona isan'andro ny karama mampiasa farany ambany Madagasikara. $2 ampitombotsika 703 ariary dia ampitombona 30 dia manodidididina ny 3 hetsy zany. Zay zany ny karama atonony tokony ho an'ny mpiasa farany ambany eto Madagasikara aty amin'ny sehatra tsy miankina. Nolazana ihany koa fa mila miomana ny rehetra amin'ny fiakarany viditsolika. Ity izay mampitangana izay tsy izy ny vidim-piainana ihany koa. Ny karama antenaina hiakatra mety kely tsy fanaraka amin'izay satria ampy fisondrotany sarandalana ihany koa. Ireo sehatra tsy miankina raha teo manana ny safidy ho an'ny karaman'ireo mpiasa ao aminy. Ny fanjakana etsy andaniny tsy antenany hitondra fanampiana ireo orinasa amin'ny fanarenana ny taketra ny Covid-19. Eny araky nambaran'ny namana Clémence Rarinirina teo moa dia tonga eto amin'ny fotoana andraisana vahiny sika tao aorian'ny fanarahana ny reportage izay voavina rahantsika teo iny. Araky ny efa nambara ihany koa dia anankiroa ny vahintsika amin'ity alina ity. Ny vahintsika voalohany dia tsy izy akory fa Andriamatoa Léandre Charles izay tsy hafa fa flou national ny Sésame na ilay antsointsika hoe Confédération des syndicats des agents de l'État malagasy. Faly mandray ianao tonga soa atao anatin'izao fandarana sahila izao Andriamatoa Flou. Sotra fandraisana araky ny hita isan'andro dia inareo mirahavavy no hita ty amin'ny plateau eto. Ny androany dia miatrika anareo fa indrindra ianao Madame Lily dia faly miatrika ny mpiaino rehetra koa eto Antananarivo sy manerana Madagasikara. Sotra tompoko. Ya vahintsika faharoa tsy izy vina maro ihany koa Andriamatoa Ralbera Jeriso izay fantatry ny rehetra loatra hoe sady flou national ny SISFM na lay syndicat des infirmiers et sages-femmes de Madagascar no sady secrétaire général ny SSM raha teo ihany koa. Faly mandray ianao Ralbera atao anatin'izao fandarana izao. Ya faly miaraba ny mpanolotra, miaraba ny mpanaraka ny fandarana ihany koa dia miarabantsika rehetra. Eny ary avy dia
Ompitsiritsika ny voamasiny fa tsy andro elaela ny olona raha teo lina ary ankatoky ny voalohan'ny volana Mai sika zao dia lina be ny olona raha vao resaka syndicat ny resaka eto fety ny asa no resantsika fety ny asa izay andraisanareo syndicat sy rafitra maro samihafa anjara avokoa raha miresaka syndicat sika dia ny actualité izay tsy azontsika elana amin'izao aloha dia ny resaka CSS izay manao ny université maty amin'izao fotoan'izao fantatsika tsara nanomboka alatsinainy efa tsy nisy ny fianarana etsy ankilany syndicat ny CNAPS izay mitaky ny famerenana ny volan'ny CNAPS sy ny ampitsaharana ihany koa ny fanaovana tantely afa-drakotra ny vola eo anivony zany CNAPS zany ary faraparany teo dia teo ihany koa ny SMM izay ny rahantsika nahita fa mitaky ny ampitsaharana ny fitsabahana amin'ny rafitra mpitsara ary ny fanajana ny fahaleovan-tena n'izany fitsarana izany nanao izay fitakiana izay ianareo teo anivon'ny SMM hoy aho hoe raha bangona tokana inona ny tena antony mahatonga an'ireny fahaleovan-kevitra sy ny fitakiana amin'seho lany tato ato reny eto amin'ny firenena Andriamatoa Léandre Charles. Maromaro ny fanontaniana kanefa hoezahana afapo-an'ny mpanara-baovao ary isika koa hiezaka satria olo-pirenena dia tsy maintsy miezaka manazava an'izay. Ny voalohany tsitsika eto Madagasikara rery no mankalaza ny fety ny asa amin'ny voalohan'ny volana Mai fa eran'izao tontolo izao ny zava-dehibe dia anisany mankalaza atsika amin'io voalohan'ny volana Mai io. Ny faharoa ny teny ianao teo hoe ny CSS manao ny université maty ka zava amintsika e CSS zany olona ambony zany professeur docteur ny université matoy izy manao an'io misy zavatra tsy mety ao hoe ka tokony hojerena aingana io satria mijaly ny mpianatra mijaly ny tontolon'ny université za kosa aloha dia tsy hoe mampirisika fa olon-dehibe ireo un professeur de l'université zany olon-dehibe matoa mandray mesure ohatran'io efa misy zavatra tsy mety ao ka raha izao no antoeran'ny ministèren'ny fampianarana ambony sy ny any amin'ny rehetra zay tokony manalefa an'io tokony vana aingana io. Ny zava-dehibe dia ny fampiresahana zay tsy mihaino ny hafa zay no manahirana amin'ity firenena ty tokony mifampiainy dia mazava ny resaka. Ianao teo nametraka fanontaniana fa mbola maly ny namako rehefa avy eo mikasika ny CNAPS zaho mpitarika ny confédération syndicat des agents de l'État mpiasa-panjakana kanefa manana teny olazaina amin'izany satria papako mandray pension koa fantatry ny rehetra zany donc voamafy koa zany papako satria tantely afa-drakotra ny vola ao amin'ny CNAPS ao donc miaro an'izay papako mandray pension zay na tsy mpiasa privé azy na mpiasa-panjakana no mampitarika ny tolon'ny mpiasa-panjakana dia tsy mety amiko zany tokony vahana koa io le tsy fampiresahana io eto a Madagasikara no manimba zavatra be dia be eto e ka mbola eo moa ny namako ny hanampy ny izay resaka atao eto zay fa ho lavalava ny resaka tsika eto rehefa avy eo any amin'ny faraparana any angambany hanome sosokevitra izahay amin'ny tsy fikorotanana mazava ary hita fa mikorotana fa indrindra ny eo amin'ny administration publique ny fantako eto aloha mikorotana io tokony azo alamina ary enjena inkaingana ny andaminana an'io fa tsy zavatra tsy azo fampiresahany eto raha fa mifampiresaka dia efaka azo fa raha fa tsy mifampiresaka dia mbola ho teneniko rehefa avy eo hoe ahoana ny audience au niveau ny ministère tsirairay avy ho vakiko eto ary ho ambarako eto ny ministère zay mandray anay rehefa maka audience ary akoatrin'ireo tsy fantako fa izy ny ho raisiny dia ho resantsika zay madame Lily orindrinana soratoko te antany anao an'izay fantaniana zay ihany koa Andriamatoa Albera fa ho ararotiko satria fanararoatra mahitanao dia te resaka paramedy hoe ianareo manokana eo anivon'ny syndicat-ny paramedy dia ohatrany mbola tsy milamina foana hatramin'izao matoa mbola misy ny fitakiana zay natao faraparany teo aiza marina mikasika an'ity olonareo anivon'ny paramedy amin'izao fotoan'izao ty fa akambako ihany amin'ilay fantaniana teo aloha ho anao ihany koa ve inona ny tena antony mahatonga an'ireny faneho-kevitra sy fitakiana amin'seho lany ataon'ny syndicat samihafa ireny. Ya misaotra amin'ny fantaniana aleo toizako amin'ny ny fandresahany zokobeko teo hoe inona moa ny antony mahatonga an'ireo syndicat isan-karazany manao fitakiana tonga amin'ny odingany hoe fitokonana eo tsara marihana aloha fa na ny CSS na ny intersyndical ao amin'ny CNAPS
na ny SMM dia sampikambany eo anivon'ny SSM avokoa reo. Maninona ny syndicat anankiray ny tonga any amin'ilay dingana farany dia mazava ho azy fa misy zavatra tsy nohainona teo. Zay ny resahany namana teo hoe nangataka ireo. Tsy misy syndicat tsy mangataka fifampiresahany zany. Fa rehefa todian-damosina foana izy todian-damosina foana izy dia roso any amin'izay dingana farany zay hoe andao wakany amin'ny ultime recours sika alefa ny fitokonana. Io zany ny vokatra ny tsy fiainona sy ny tsy fijerena mihitsy ny olany mpiasa. Ary fanombohana ny enireo fa mino aho ary betsaka ny syndicat ao anatin'ny SSM nefa miresaka aminay amin'ny hoe secrétaire général n'io Valabe io hoe ahoana no itakinay an'ity zavatra ity. Dia zay moa manoro hoe angatao aloha ny fifampiresahana fa rehefa tsy azo ifampiresahana dia mety hiafara ihany amin'ny fitokonana ny raharaha. Dia iny tsy hiditra lalina intsony amin'ilay hoe fanaovana tantely afa-drakotra fa ho an'ny syndicat dia zavatra anisany ihany koa ny fiarovana an'ireo mpitarika syndicale ireo izay noendrikendrehana mihitsy hoe misy atteinte amin'ny intégrité de l'État. Zany hoe ny fanjakana ve zany rehefa mangalatra mialatsiny amin'izay fomba fiteny zay dia tsy azo jerena, tsy azo enjehana. Nefany azadiny fa misy ny atao hoe principe de légalité de l'État. Na ny fanjakana dia tsy maintsy manara-dalàna fa tsy hoe hangalatra fotsiny. Ka tsy maintsy miaro izay andreo namanay noenjehana tamin'izany zavatra zany ary miaro ihany koa zay ny vola amin'ny mpisotro ronono ny mpiasa be dia be na misy eo amin'ny misy mpiasa zany na dia mpiasa mpanjakana ary dia misy ampahany amin'izy ireny mandray volany amin'ny knapsa ihany misy sokajina asa vitsivitsy eo. Ka iarovana zany rehetrarehetra zany dia tsy maintsy mijoro ny syndicat satria rehefa ny tompona andraikitra mihitsy no nivadika ao mpangalatra dia angambany efa tokony andiny tena isika. Dia ikisaka atao anatin'ilay hoe ianareo paramedy mbola tsy milamina foana ve? Raha bangona amin'ny teny tokana dia hoe tsy milamina mihitsy zay eo. Tena tsy milamina fa neverinay hoe misy ny fotoana tena hitabadabana, misy ny fotoana mahakaina kely dia ohatran'izay zany ny fandehana. Rapitso zay zao dia hiatrika natao hoe filakevi-pirenena ny syndicat. Ao anatin'izay no anaovana jeritodika ny hoe atraizany zava-bitantsika tamin'ny fitakiana ahoan'ny ray no toy any fitakiana. Satria ny zavatra misy ny stratégie napetraky ny ministera sy ny fanjakana dia tsotra. Nalaina ireo olona afaka misolelaka dia ireo no asaina manindry sy mampahory ny paramedy miasa ny ambany ravikazo rehetra any. Raha vao mihetsika affectation, raha vao mihetsika lazaina fa abandon de poste sy ny sisa sy ny sisa. Zany hoe tena miaina fangiry firena tanteraka zany zahay amin'izao fotoana izao dia tsy maintsy andray fepetra makasika an'izay indray atoato. Zany hoe iara-nitsindry azo leny ianareo zany raha tena bangona zay voalaza teo. Zay indrindra ny zonay tsy misy ny condition de travail tena hoe mampitomany satria ampanetretena ny olazana hoe raha ny paramedy zany anisan'ny miasa mafy indrindra zany eto Madagasikara, indrindra ao anatin'izao hoe vanim-potoana ny valanaretina izao. Nandeha reny ataoko hoe valanaretina Covid reny, izany tsy niorory teto Madagasikara. Nefa zay paramedy dia tsy maintsy nandeha, tsy maintsy niatrika ny mampalahelo dia izao. Tao anatin'ilay fanagiazana na le réquisition 720 sy 200 andro dia tsy mbola nandraisana na dia ariary. Nefa ny lalàna mametraka hoe tsy maintsy aloha ny sandam-panagiazana na ny indemnité de réquisition. Dia inona moa ny entina nanrebirebena mpiasa mody miforonina daholo zao hoe prime exceptionnel sy ny sisa sy ny sisa zao ahafahana mitsongotsongo karazan'olona vitsivitsy izay afaka anindry an'ilay sarababen'ny mpiasa tsy hitakitsony. Maro ny zavatra atao hoe tsy misy mandeha amin'izay laoniny saingy araka le fandresahako teo hoe tsy fotoana hitabadabana foana akory isan'andro fa misy fotoana ihany koa mba hanginana kely dia miverina indray zany zay atoato hoe anao ny négociation aloha fa rehefa tsy mety koa ny négociation dia ny paramedy koa tsy matahotra mihitsy ny hoe miroso amin'ny fitokonana zany ao anatin'ny hoe fanajana ihany koa nefany ny zon'ireo marary ireo. Raha miresaka vaovao ihany sika malaza amin'izao fotoana izao ny fampanantenan'ny filoham-pirenena mikasika ny resaka fampiakarana karama. Fampiakarana karama moa zany zay narahantsika teo zao ohatra ny avy eo anivon'ny mpiaro ny zom-panjifa ny teny hoe 300 isan-jato farafahakeliny no tokony mifanatsahana amin'ny tany fiakaran'ny vidim-piainana amin'izao fotoana izao
tsara homariana fa tao anatin'ny roa taona tsy nisy zay fampiakarana karama zay ry izy mirala mianaka ary raha mandinika an'ilay zavatra nytenen'ny filoham-pirenena zany sika dia hoe ao anatin'ny volana may zany vao mety ho azo ampiarina izay resaka karama zay fantaniana voalohany mipetraka aloha hoe mety isy ve zany ny rappel satria raha ny marina roa taona ny andrasana an'izany na dia taontsika raha hoe raha ho an'ity taon'ity zany dia tokony misy rappel hatramin'ny janoary ohatra ve eo amin'ilay fiatrehana an'izay fiakarany vidim-piainana zay mihitsy satria azo antoka ihany koa zany zao fa tsy maintsy hiakatra ny solika vokatra io resaka ady any Russie sy Ukraine io ny anton'izany moa zany dia tsy hay aloha zany hoe eo zany mbola misy fahasamihafana indray zay satria isy fiatraikany amin'ny tahan'ny fiakatry ny vidim-piainana koa ny fiakatry ny vidin'ny solika na tiatsika na tsy tiatsika dia eo zany mampieritreritra hoe ilay fampiakarana karama ve ajuste amin'ilay efa fidanga vidim-piainana amin'izao sa mbola ho réajustena indray rehefa tonga ilay fiakaran'ny solika zany ahoana ny hevitrareo syndicat momba ty resaka fampiakarana karama ity ohatry ny ahoana ho anareo manokana ny hoe tahana fiakarana karama tokony ho isy andrasanareo angamba tena omeko samy mamaly anareo mirahalahy fa zava-dehibe zay fanontaniana zay omeko andralahy eny ary misaotra amin'ilay fanontaniana fa anisany raha atao hoe misy ny zavatra nindrasana hatramin'izay dia zany resaka hoe fisondrotan-karama zany ny tsara marihana voalohany aloha zany dia ny hoe miteny mankotsika malagasy dia hoe fisondrotan-karama fa raha raisina kely amin'ny atao hoe voambolana teknika dia hoe ajustement ve sa augmentation zay aloha ny fanontaniana mipetraka voalohany satria zavatra roa samihafa mihitsy zany raha ny fandraisanay ny fanambarany ny filohan'ny repoblika dia hoe ajustement leo atao fa tsy augmentation satria ozy izy hoe noho ny fampitoviana ny karama amin'ny sondrom-bidim-piainana zany hoe atray zary le sondrom-bidim-piainana dia ampitoviana eo aloha ny karama tsy fisondrotan-karama zay fa ajustement am'zaytsika ka raha ny kajikajy nataonay sy ny dingana rehetra efa nataonay teo anivon'ny SSM zay efa niafara tamin'ny fionana tamin'ny commission resaka momba ny vola eo anivon'ny anteny miram-pirenena dia efa napetraka tamin'zareo efa mambolana maromaro kely lasy zay hoe raha ny sondrom-bidim-piainana iainan'ny mpiasa ny resahana eto fa tsy le navoaka niny staty zavatra roa samy hafa zany aminay le zavatra iainan'ny mpiasa amin'ny andavanandrony io no nataonay fototra sy nanaovanay ny kajy dia mahitsy zay fa mihoatra ny 500 zay sondrom-bidim-piainana zay tao anatin'ny roa taona tsy nandraisan'ny mpiasam-panjakana alohan'izay hoe fisondrotan-karama zay na dia ariary aza dia manoloana an'izay zany dia nijerenay hoe ho vitan'ny fanjakana ve ny anao an'izay fampitoviana zay amin'ny sondrom-bidim-piainana 500 dia ozy zay hoe andao ary ho ataontsika tery omborinina aloha 300 ihany aloha no angatahantsika fampitoviana ny karama sy ny sondrom-bidim-piainana fa ao arinan'izay tsika vao iresaka hoe inona no atao amin'ny resaka fanondrotana karama dia tsara marihana ihany koa aloha fa ny grille indiciaire iainan'ny fonctionnaire amin'izao fotoana zao dia grille indiciaire tamin'ny taona 770 dia nisy fanavoazana kely tamin'ny 770 efa tena nilozan'ny toetrandro tanteraka 3 taona lasa dia tsy gako sika raha mahita hoe fadiran'ovana ny mpiasam-panjakana amin'izao fotoana zao farany mahantra ny mpiasam-panjakana amin'izao fotoana zao arahatrosa isan'andro dia zay zany no everinay hoe raha mahakasika an'ilay fanondrotan-karama dia ajustement dia rehefa avy eo miresaka augmentation tsika ny fanontaniana mety hipetraka dia izao hoe firisan-jato tena sahaza n'ilay sondrom-bidim-piainana tokoa ve no ivoaka eo satria mbola tsy nisy aloha hatreto dia faharoa dia ny hoe io vonona ve ny fanjakana ifampiresaka aty amin'ny sehatra tontolo mpiasa zany hoe ny syndicat satria efa mazava be ilay fifanarahana iraisam-pirenena sy ny avintsika tamin'ny taona 2024 iny hoe mahakasika ny négociation collective tokony ho mpandray anjara feno ao anatin'io zavatra rehetrarehetra momba ny tontolo ny asa io ny solotena mpiasa ka efa natolotra moa ny tolo-kevitra iny ny rarina dia hoe anaraka an'izay tokoa ny fitondram-panjakana dia ny fanontaniana farany angamba dia le hoe raha miakatra ny vidin'ny solika zay indrindra ny sondrom-bidim-piainana tao anatin'ny roa taona ny tombananay ho 500 isan-jato
no efa nangatahanay an'la fisondrotana telopolo isanjato fa raha miakatra mividy-tsolika ka hiakatra daholo indray ny zavatra rehetrarehetra moa ave mbola vonona indray ny fanjakana ampiakatra indray ampitovy mbola vo ampitovy fotsiny aloha ny resaka am'lay a sondrom-pidim-piainana hitranga afaka andro maromaro a na volana vitsivitsy de eo tsika mahita azy tsisy disola zay nyteneny namana teo fa anampy aho ny ajustement sy ny augmentation samy hafa tokoa io ny ajuste tsika zao ny antony tsy Madagasikara rery no misy fiatraikany amin'io ady any Ukraine sy Russie io tsy maintsy misy fiatraikany io dikan'izay tsy maintsy miomana an'izay Madagasikara raha miakatra ny solika miakatra ny frais de transport na urbain io na suburbain na au niveau national mila miomana am'izany ary zay fonctionnaire tokony hojerena manokana am'izany resako any aorindrina any ny mikasika ny fonctionnaire madinika mpiasan'ny fahasalamana paramède zay any ambany vohitra any ny mpampianatra any ambany vohitra any ka zay ny tenenana eto hoe raha anao ajustement ny fanjakana zay fa nyteny 30% zany azy mbola ambany be zany a fa tokony any amin'ny 50-60% satria ny fonctionnaire ny zao farahidiny eto amin'ty fitondrana ty amin'ny fanjakana zao hoe ny sésame moa de fa nanao conférence nationale teny amin'ny CCI va tany amin'ny 2012 mazava ny napetrakay fa tokony isy grille indiciaire mazava eto fa tsy ampitombonao 100 ny 2 isa-taona ty tsy mahavita azy zany ary oaka zava tokony fatany mpitondra zany fa après Covid de enjana be ty eran-tany io mbola miampy an'io ady any Ukraine io sy Russie hoenjana be eto ka zahay de mametraka eto misotranao andrema tao filoha nietreritra ny ampiakatra an'io fa tokony fampiresaka tsy voatery resaka aminao zay fa misy ministre eo ary misy tompony andraikitra ao amin'ny présidence atao hoe fampiresaka raha fa tsy mifanaraka am'izany posy eo de lazaina fa ny syndicat ndray ny mila vanina de te greve eto zahay tsy mila greve zahay nefa niofana be itena mpifananay tam'izany dialogue social concertation ary tsy zahay ny signé ny convention 151 fa ty fitondrana ty isorana anareo zany aleo tanterahana le ny fanarahana tany amin'ny convention 151-154 dialogue social io ary zay foana ny tokony ahitana vahaolana eto ka zahako aloha manantena fa filoam-pirenena no resaka de manantena fa ho tanteraka io raha izay ny faharoa raha ovina ary ny fahatelo 4% zaho eto mbola mametraka koa ho avy ny session ordinaire ny parlementaire miangavy zahay commission de finance LFR zany hatao zao mijery an'io akaiky ary andao ifampiresaka ho nareo amin'ny commission de finance amin'ny parlementaire andao ifampiresaka zay manana resaka atao koa amin'io ary raha tsy zany zina moa ny ilana ny session ordinaire iny hoe ho anay mpiasa-panjakany raha tsy andinika ny kanay nareo tsy dika ny ivorianareo ao ary ho avy any zahay aka audience amin'ny andriamatoa filohan'ny commission finance sy ramatoa filohan'ny anteny mera-pirenena fampiresaka zay fampiresana zay isoroana ny zavatra tsy anjary rehefa avy eo tsy avy aty aminay fa miangavy kosa ny ifampiresahana manaraotra ihany eo eto ho anareo ministre de tsy mety mandray ny syndicat maka audience eo aminareo miangavy zay partenaire anareo izahay syndicat fa tsy hoe olona anohitra anareo ka mba raiso rehefa mametraka audience zahay arareo toketo singanina am'izany ny ministre ny fonction publique tena mandray anay mametraka audience androany 24 heures après raisin'zay ohatran'izany koa ny DGFOP reo esorina aloha reo fa tena mandray ny syndicat akoatrin'izay ministre de transport ny secrétaire général ministre en transport de mandray
mametraka audience après 15 minutes de raisiny satria fampidiniana le izy isorana andry zareo akoatrindreo dia ny ministère ny tourisme amin'ny alalany secrétaire généralny de mandray ny syndicat zay tonga ao ka mitaraina dia afaka mifampiresaka mahafapo fa akoatrin'zay izy ary ny oraisinareo andre matoa ministre na raha matoa ministre zahay tsy fahavalonareo mihitsy fa tokony ifampiresaka mba hifandaminana amin'ny resaka manaraka sora toko anisan'ny ifantoka kely am'le resaka fankalazana ny fetin'ny asa atsika ry izy mirahalahy raha tsy diso a sambany ary vao vao nary anjany hoe hiaraka ankalazy ianareo eo anivon'ny SSM ny SESAM eo ihany koa ny CTM zany hatreto aloha te antany hoe inona no nahatonga ilay tsirikevitra hoe andao hitambatra anao fankalazana ny voalohan'ny volana May misaotra amin'izay fanontanian'izay ary ararotina sady ny arabana mpiasa rehetra eto Madagasikara ho avy ny fetintsika ina hoe ianao teo no mahatonga an'ilay hoe nivondrona ny plateforme anankitelo tsara marihana aloha fa reo plateforme telo reo a de saika ahitana ny piasa ny syndicat ny piasa rehetra eto Madagasikara na amin'ny sehatra tsy miankina na ty amin'ny any fanjakana de mitovy ny zavatra marary ary ny fetin'ny asa tsy natokana ho an'ny SSM irery na ho an'ny SESAM irery na ho an'ny CTM irery fa fetin'ny asa io ka na iza piasa ary tsy mipiasa ihany ange fa ny olona tsy miasa ny olona very asa de mbola mety hiverina ao anatin'ny tontolon'ny asa daholo zany de ao anatin'ny tsara zay hoe fankalazana ny fetin'ny asa zay de rehefa mitovy ny zavatra marary samy syndicat de tsy sarotra mihitsy no mifanentana hoe andao are andaotsika hiaraka ankalaza an'izay hoe fetin'ny asa zay iantsotsika ny piasa rehetra na ny very asa ihany koa na ny tsy anasa na rehefa misotro ronono de afaka tonga daholo satria piasa daholo reny mahafirenena firenena de zay no antony eny tompoko manaiky an'izay aka hitovizanay io ary milaza ho an'ny piasam-panjakana rehetra fa ny fankalazana ny voalohan'ny volana May teto Madagasikara de tsy hitovy amin'ity mihitsy ny antony araky ny teneninao teo mitambatra ny syndicat telo lehibe eto Madagasikara lehibe io zany SSM zany lehibe zany zahay moa ny farany kely indrindra angambany raha ohatra ka ho tenenina fa ny CTM zany efa naharitra zany ka marina mihitsy ny teneninao hoe tena fankalazana hafa indrindra ty de mitaona ny rehetra ho tonga eo fa indrindra ianareo mpanao gazety zay mamparitaka ny vaovao de iangaviana indrindra mba ho tonga amin'ny voalohan'ny volana May io fa mbola olazaina eo moa manaraka eo ny fomba rehetra anatanterahana an'izany hiditra lalindalina ao anatin'izay fankalazana andray May zay mihitsy sika satria raha ny fantatra aloha hatreto dia aloha hevitra telo no ny safidinareo zany hitondrana ny fankalazana ao amin'ity taona ity de raha sitraka reo andao raisitsika tsirairay le loha hevitra de afaka samy manazavy ianareo mirahalahy hoe ny voalohany zany aloha de ny hoe piasa malagasy mitaky famoronana asa ny resaka ny tsy anasa sy ny very asa ianao teo ndray Matory Albert inona no antony safidiananareo an'io loha hevitra voalohany io alao atondrayntsika nanomboka azy raha malala fa eto Madagasikara de mikorotana ny asa zany tsy azo edekevitra zany korotana eto na ny piasam-panjakana io na ny piasa privé io de mikorotana eto mba fantatsika moa ny mahazo ny piasa privé any amin'ny zone France reo mba mivoanao amin'ny ariva fa filaharana bus vehivavy mody alina mitoerana misy azy tsisy miahy zany karariny zahay raha mametraka ny lohateny io fa ho velabelarina enjana mihitsy io amin'ny voalohan'ny volana May satria andray fitenenana ny filohan'ny CTM zay piasa marary eo miahy ny piasa privé andray fitenenana ny SSM andray fitenenana ny tenanay de ho avoakanay io ny faharoa mbola miangavy amin'ny fitondram-panjakana reo piasa reo ne olombelona reo
tevy amitsika rehetra izy teneny hoe misy zavatra tsy milaminao mikorotanao raha malala zany fa mbola ho aby moa ny conférence na colloque ifampandinena am'izay miaraka amin'ny fitondram-panjakana de avoakanay zany mikasika an'izay ia hoe mitaky famoronana asa ny syndicat famaninana eto amintsika angambany raha mahita isika hoe ohatrany ahoana ny tany tsy fananana asa eto Madagasikara de tonga de nazazakely vo roa taona ary mety mahafantatra an'izany tsy anasa ka inona mono mety mahatonga an'le hoe foronona ny asa tsy ampy ange zany ny olona miasa de ao anatin'izay zany de hoe inona ny antony nahatonga an'izay raha fandinianay syndicat azy de tsotra hoe décision politique daholo nitondrana ny zavatra rehetra anika tsy eno ntsony ny technicien izay décision politique raha ho anay syndicat manokana de hoe fomba anankiray validena ny décision technique fotsiny io aveza le décision technique afa ty ampiasa aloha manao négociation fampiresaka raha ny olona tonga taona isan-taona eto Madagasikara efa tokony hidra misehatra ny asa de efatretsy 10 mihetsy eo isan-taona firene famoronana asa misy eto Madagasikara amin'izao fotoana zao tsy mahatratra manalina akory de makaiza zany reo tanorantsika reo akoatra le very asa noho ny antony isan-karazany makaiza izy ireny de zay no antony mahatonga ny syndicat anankitelo hoe mitaky an'izay famoronana asa zay andao ikondoa aloha makasika an'izany atao hoe politika ny asa zany fa tsy atao décision politique samy rereo le izy de aveo rehefa ho anaovana application tsisy mandeha am'izay laony intsony ny mpiasa no mahafantatra hoe ahoana sy ahoana iresaka tontolon'ny asa io ahoana ny anatsarana an'io ahoana ny ampandehan'io mba hamokatra ho an'ny firenena saingy tsy enona ny mpiasa na mody enona ny mpiasa zany keo fomba fiady ka everinay fa tsy mety loatra zany zavatra zany de amafisika ny tenin'ny zokobe teo hoe isy mazava ho azy ny colloque national tovitovy endrika tamin'ilay hoe assise nationale des fonctionnaires iny ahafahana mandinika tsara hoe ahoana ty marika raha am'ty de ahoana ity resaka politique de l'emploi ity mba tena isy asa mahavelona asa mendrika tokoa iainandreo mpiasa reo ka tena hamokatra ho an'ny firenena ny mpiasa fa mampalahelo ny zava-misy ankehitriny hoe ny ray mpianakaviana ny rem-pianakaviana efa miasa mihoatra ny fetrora varitry ny lalàna ahafahana miasa fa tsy mahavita tapabolana akory ny karamara izy mivady ty tena mampalahelo zany zavatra zany tokony ho jerena farany aingany zany satria everinay fa mety hiteny hoe tsy misy ny vola sy ny sisa sy ny sisa ohatrany tsy de marina loatra zay raha fijerina azy fa ny fandefasana le volany amin'ny sehatry ny asa angambany tsy misy fa ny amin'ny sehatra hafa le izy ohatrany mandeha ihany ohatrany sady efa mamaly sady nle fanontaniana saika ho apetraka manaraka satria hatram'le loha hevitra faharoa antsika mantsy lay hoe fidiram-bola mifanaraka mividy mpiainana zay efa voavaly tamin'ny ampahany any mahafinaritra be fa manaitra kely ah fotsiny le resaka ao teo hoe décision politique ny lasa hitondrana an'ilay raharaha de ny technicienne lasa tsy entsony tanatin'ny fakanambavany omaly moa miresadresaka eo ampiandrasany eo de zay mihitsy ny fanamariana nataon'ny olona hoe lasa manana sehatra hibaiko ny technicienne ny politicienne zay tsy voatery manana an'ilay technicité takina ao anatin'le izy hanika indraindray ary matetika de fanapaha-kevitra diso ndraisina de zao zany aloha ny zatra miatra amintsika loha hevitra faharoa zay hoe fidiram-bola mifanaraka amin'ny vidim-piainana afaka mbola manazava kely anareo raha sitrakareo ya tena ny fidinay tokoa izy io ny azava eto reo loha hevitra reo de ny fampidinena tao anatin'ny syndicat telotota de io nivoaka maro ny loha hevitra fa reo moa nivoaka tapaky ny be sy ny maro tena manahirana zay le nitenenina eto hoe manahirana eto Madagasikara de ny mpanao politika no miseho azy fa ambony indrindra ka mpanapaka ny zavatra rehetra eto diso zany availao ny technicienne mipetraka amin'ny toerana misy azy ary ny mpanao politika mipetraka amin'ny toerana misy azy ary azadino fa ny syndicaliste zay adino hatram'izay de anomboka iseho izy ao rivotra mitsoka io eran-tany fa mba voavinavinatsika ve ny parti politique ao any ministère-ny intérieur amanjatony hanao inona ary azadino koa fa ny syndicat eto Madagasikara dia miakatra izy io miamaro izy io tsy tokony ho adino zay
zay mitarainy eto aloha androany milaza amin'ny anareo mpanao politika fa andao hiaraka mpanao politika sy ny syndicaliste mahavita zavatra isika fa tsy ny mpanao politika rery no anapaka an'ity firenena ty eto kanjo mampisy korotana zay de masahy miteny an'zany fa ny fanapaha-kevitra nareo mpanao politika no mampikorotana eto fitiavatena anareo mbola resantsika zay amkolokolo rehefa avy eo ny fanapaha-kevitra unilateraly ataonareo de tsy mieritreritra ny hafa ary ny farany miseho fa tompony ty Madagasikara ty nareo mpanao politika tsy anareo mihitsy ty zay de miteny eto masahy miteny eto ny syndicat androany eto fa zay mba tompony koa ary hitondra apport hampandrosoana nyty firenena ty ny apetrakay de tsotra zahay matao leader syndicaux malala politika zay mazaka politika zay satria ny antony ny sezamy fotsiny ane ny ao andambosika ao ne 42 syndicats zay mampiteny ahy eto androany sao de blameny eto andreo mato Leandre fa miteny ato amin'ny MBS zay lazainy fa ty MBS ty de télévision mpanohitra tsy zany ny eto fa fampiresahana ny eto famoahana ny hevitra eto karaha zany 42 syndicats zany no ataonao tsinotsinona ny syndicat anankiray raha mitaona olona zato de firy zany ny olona ho avy eo ka zay no ambaranay mialoha hoe zahay tsy miala poresahany namako rehefa avy eo tsy miala amy dialogue social io concertation fandaminana io raha izay ny atao de milamina ny tanàna milamina ty Madagasikara ty ya fidiram-bola mifanaraka amin'ny vidim-piainana zay le loha hevitra faharoa ny zavatra hita matetika eto amintsika de ny hoe rehefa manome ny fanjakana de hoe zara ary nanome fa zany karama zany misy lalàna mamaritra ny atao hoe karama inava ny zavatra tokony ho vitan'io karama io ny sakafo ny ofatrano ny fialam-boly zany de voasoratra ao anaty lalàna mazava tsara hoe zany ny zavatra tokony ho vita ny karamany olona anankiray olona ray eto amintsika efa miasa ny mpivady fa mbola tsy mahavelona ny ankonany nefa raha ny lalàna misy de hoe ny atao hoe karama de ampy mahavelona tsara ankonana anankiray olona ray miasa fa eto amintsika aiza zavatra zay ny atao hoe karama aiza ho aiza zany zay am'izao fotoana zao faharoa ny vidim-piainana raha antsika mahita fa miazakazaka ary mirimorimo mihitsy ny fiakatra ny vidim-piainana eto Madagasikara tsy ahafahana mametraka ta anankiray makasika ny karama hoe atao eto fa apetraka eto androany raha pitso ny vidim-piainana efa aiza dikan'izay mila politika mazava andraisana zay le hoe dialogue social teo raiso ny hevitra teknisianareo fa manan-kevitra ireo hoe ahoana ny fomba hitsinjovantsika na farafaratsy nitazomantsika ny vidim-piainana io tsy irimorimo mafy loatra ekena fa hiakatra io fa na miakatra ary io misy zavatra efa tokony ho antisipeny isan-karazany tany aloha hoe zao nge zavatra tsy maintsy hitrangy noho izany andaotsika dieny zao de fa mijery hoe ahafahantsika misoroka ny sady fa ankehitriny fa na ny foto-tsakafotsika azy ny vary tsy ananantsika eto Madagasikara fa afarana de ahoana moa ny ahafahantsika hiatrika ny fiazakazaka ny vidim-piainana raha zavatra ohatran'izany no tsy voafehantsika sady dieny zao antenaina moa ianareo miresaka be dehibe hoe dialogue social concertation de hoe hoe mba hisy iainy tokoa ane zany resantsika zany tongavana amina vahaolana satria tena efa mangirifiry ny malagasy ankehitriny vao ny maraina io any nisy ny laza hoe ny savony 500 ka efa vidina 1000 ariary am'izao fotoana zao ny mofo moa zany de efa tsy resahana itsony vary ny resantsika efa misy ankonana tsy minina fa tsy vary indray mandeha isan'andro sisa vokatry ny vidina vary loha hevitra fahatelo fa tsy kely indrindra ao anatin'ilay fankalazana ny voalohan'ny volana Mea de ny hoe tantandalana lavitry ny kolikoly sy mandry fahalemana mitodika aminareo parameta de ohatrany misento kely hoe ratra ny raha misafidy an'izany loha hevitra zany toy izany io ny eo anivon'ny sezama mahafantatsika tsara fa tsy mora nge zany miditra ho mpiasa-panjakana zany ary volany maso ny tsy mba kilema fa ny fanarotsaromantsika an'izany nge mahatonga an'le resaka tsy ho voavatanteraka nofidianareo io loha hevitra io afaka mitondra fanazavana ianareo ya tsy ny safidy fidina fahatany akory ireo loha hevitra reo ary raha ny loha hevitra ny fandinena tao ary tsy ireo telo reo ihany sainga ny ferana aloha hoe aleo aloha reto aloha satria ny mahampiasa ny maha-syndicat tsy ny premier mai ihany akory fa lava mivelatra tantandalana lavitry ny kolikoly mandry fahalemana raha antsika mahita angamba amin'izao fotoana izao zany hoe
misy tanytandalàna ve eto de Madagasikara tsy fantatro fa aleo ny tsirairay ny amaly an'izay lavitry ny kolikoly de mifanontaniana angambany a de hoe raha oviana fa ny kolikoly amin'izao fotoan'izao a de efa misy hatrany amin'ny faratampony hatrany fotony kolikoly no iainany malagasy amin'izao fotoan'izao de ampifandraisika amin'le resaka karama teo nahoana misy mpiasa mbola afaka mijoro amin'izao fotoan'izao a amin'ilay karama varymasaka tsy mahavita 30 andro de misy amin'izy ireny a efa tsy maintsy manao kolikoly satria tsy vitanao ny tsy hinan-kanina mandritra ny herinandro tapabolana na 3 herinandro raha ela indrindra de tsy maintsy lany ny karamanao a de maka izy ianao rehefa avy eo tsy sanatria mamevana ny resaka kolikoly fa hoe mijery ny zava-misy tsika ahafahana mitady vahaolana amin'ny resaka kolikoly io mahazo laky io manerana Madagasikara ary zay mahita zay syndika moa mahateknisiana de hoe misy pakady tsy mirafitra tsara ao a raha tena voninkiady amin'ny kolikoly isika vao miresaka kolikoly ny hainao manjery na ny rafitra miresaka an'izany a de matetika le sampatsampana kolikoly misy reny resahana nanao kolikoly ny sekolitary manao kolikoly ny paramedy fa maka vola amin'ny marary sy ny sisa sampatsampa any ange zany fa raha titsika ho alana ny kolikoly de ny fotony sy ny fakany mihitsy ndao esorina fa maro ny manao kolikoly ary mavesatra amina miliara fa tsy resaka kolikolina 2 dimanjato no mody arentirenty sy lazaina any amin'ny ainao manjery any de tena miady amin'ny kolikoly tokoa ange fa raha tena hiady tsika de ndao mifakany nongotana savy isika hiady amin'izay kolikoly zay a afaka io tany mandry fahalemana malahelo alatsiny fa mety tena amin'ny resaka an'ity eto hoe raha nahitanareo tamin'ny taona maromaro lasa hoe nisy kidina pinana paramedy tany atsara tanàna iny angeno ny resahany nisy paramedy ny frein daly tany amiandro vazo zany angeno resahany fa ny zavatra iainana eny ambany ravikazo any ange ka tebiteby isan'andro tebiteby isan'andro satria tsy mandry fahalemana ny tany tsy afaka manao ny asa na iara-dalàna izay a de io asa fitsabony io vokatra zay hoe tsy fandriam-pahalemana na miroso any anatin'ny kolikoly izahay na le kolikoly tonga ny dalo mena vola izy aloha fa sao de vononiko lasa voatery tsy fidiny de miaina tany tsy tandalàna avy hatrany zay iza nefa ny tompony andraikitra manoloana andro zavatra ireo de zay no mahatonga anay hoe andao resahany loha hevitra io a ary mampiseho amin'ny tompony andraikitra mpandray fanapaha-kevitra avy hatrany zay hoe vonina tanteraka zay hitondra ny sosikevitra mahomby afahatsika mametraka an'izany atao hoe tantandalàna lavitry ny kolikoly ary mandry fahalemana zany satria io tsy vitany hoe tia ny lalàna de ndao tsy maintsy atao tandalàna avy hatrany tia ny kolikoly de zay manao kolikoly asa na ho tapahana ny tendany na atahoana de hoe atao mandry fahalemana fahatany fa misy dimension sociale tsy maintsy jerena ao anatin'io de zay no mahatonga anay mpiasa hoe mitongava mangataka an'le hoe andao ifampiresaka fa zay manana vahaolana raha io ny olana fa ny tsy fiainonanay a no matetika tena olana goavana ho an'ny mpanao politika de mandray fanapahan-kevitra tsy voavolavola tsy voahevitra ny raha antsika nahita mbetsaka zany tsy sanatria fitiavana hoe anenjika aniza na iza fa araka ny tenin'ny président Léandre teo hoe fireneny raha mana nyity tanyrazana iombonana ianareo no nitendrena sy ndekena hitantana de entam-pahamarinana sy ara-dalàna fotsiny le izy a de milamina ny firenena zay ny fidy ny olo hevitra io ezaka maly an'izay eto tanytandalàna ve Clémence rary ny rina hitondrana tanky vehivavy zao tsy miaro azy eto sao de lazainareo fato amin'ny MBS sao de miaro an'ny ranabaviko iny tsy any izy fa exemple satria efa ampy ny fanazavany namako teo de manao ohatra aho exemple zany olo anao hevitra liberté d'expression zay ny milaina velao izy hiteny de ino ny teniny de tokony aorinany teniny voasamboriny izy am'ireny enjana any reny zao moa tsy tany fa hitako tamin'ny télé vehivavy hitondranao tanka
avec des cagoules ino aloha ny teny ataony raha ohatra misy bavure na tsy mety de zay tsika vao mifampitady tandalana zany malalaka ny fitenenana za matahotra hisy censure io gazety io atoato matahotra ho tonga am'izay ingane mba tsy ho tonga am'izay fa matahotra fa misy zavatra tsy milamina am'ty tandalana ty zay nitondrany an'olo hevitra io ary mbola ho fakafakanay moa io any amin'ny voalohan'ny volana me kolikoly mazava io hoe matoatsika mahandro ohatran'izao be ny kolikoly satria miditra am'posiny tsirairay no be fa tsy makany amin'ny kitapom-bola mpanjakana ary matoa koa zay ny fidy an'io misy le kolikoly eto foany ny biankoary matoa napetraky ny bianko be le kolikoly zany zay ny mbola sahiny amin'ny teny hoe mbola misy kolikoly eto fampiresahana foana io ny amarana ko azy insécurité tsy mandry fahalemana zany ty na iza iteny ho nareo mitarika an'izy io alefasy mafimafy fa mbola tsy mandry fahalemana ny vahoaka na an-tanàn-dehibe na any ambanivohitra zay no itenenany rahalahyko teo hoe nametraka ho eto kefa lavalava ny mionatsika teto jereo nareo akaiky ny mpiasa ireo paramètre reo tokony hanana andaminy ty de éloignement reo mba te hita reny vohitra koa ny mananjanaka eo manambady tokony hanana andaminy ty de polyvalence reo mbola io namako anazava an'izany sady docteur izy infirmier sage-femme mampiteraka mbola manao tsy fatako betsaky ny akoton'izay tokony hanana andaminy ty de polyvalence io ny paramètre tokony hanana andaminy ty de sécurité mafy ane mahazo andreo mandeha charrette à 50 kilomètres sécurité n'zany any ahoana tsika ty andreny vohitra hoanareo docteur mipetraka ty jereonareo zay ao ministère en santé fa mbola eo moa namako zay filohan'ny paramètre anamafy an'izay arareo toketo ny mpampianatra ambany vohitra ane mijaly amin'ny insécurité io ka efa nataon'ny fanjakana ny andaminy té de éloignement ampitombo io am'izay betsaka ny hidina any ambany vohitra any fa tsy mivangonga ao ministère ao anosy ao fotsiny ampitombo ny andaminy té de éloignement efa azo iny andaminy té décret ampitombo io fa ity ny tena enjana zay sosikevitro omena syndicat andaminy té de sécurité moa tokony ampina fa ireo mpampianatra amin'ny école primaire de tokony azo andaminy té de polyvalence koa ny antony sady mampianatra opération izy mampianatra calcul izy mampianatra orthographe zany rehetra zany tokony azahoany andaminy té de préparation de fiches pédagogiques tsy hitovy amin'ny any amin'ny collège na any amin'ny lycée mafy mahazo an'ireo namana mpampianatra io satria eto zahay syndicat ny agent public zay no ahafahanay mitaraina am'izany mba tokony hijery an'izay zany ny fanjakana ary aingana tonga de aingana io mba ampilamina ny tany sy ny fanjakana miresaka insécurité moa ianareo de ohatrany mizatra tsaroko tampoka hoe efa lasalasa ihany ny fotoana fa tsaroko tampoka le izy hoe tany ambany vohitry manoro iny tsaroko tsara nisy fotoana nandalo tany de rehefa mipaika ny volana aogostra izay de misy fomba le fanapahana zazalahy fa ny fomba tany zany de hoe isaky ny misy fanapahana zazalahy de tsy maintsy mandratra olona le ankohonany izay tapahana ary de tena sahirana ny mpitsabo sy ny paramètre tao amin'ny toerana ita am'izay satria isaky ny miodina de misy tapado miodina de misy vaky lohalika de tena hitako hoe mitombona tanteraka le resaka hoe indemnité de sécurité éloignement sy ny sisa polyvalence everiko fa tena fotoana mety mihitsy io voalohan'ny volana me io resantsika an'izany rehetra zany lasalasa ihany fotoana na izany ary misy fanontaniana tiako apetraka ihany zay tsy ataontsika de lava be tsony ny valiny hoe fireo moa zany reo syndicat na rafitra mikambana eo anivon'ny miresakitsika hoe sésame SSM de ny CTM zany de izy ireo ve samy voasolo tena avokoa amin'ny voalohan'ny volana me zay karakaraintsika eto afaka manentana ihany koa ianareo manahoana ny fanentanana ihany koa atao amin'ireo mpikambana ho amin'ny fandraisana anjara ao anatin'ny hetsika io angamba ny alohan'ny teny hidirako amin'iny raisiko kely le resaka hoe inona zavatra maharary mafy ny mpiasa fahasalamana indrindraindrindra na ataoko hoe ireo mpiasa-panjakana tena miatrika any ambanivohitra any ambanindravikazo any de amin'ny ankapobeny any mpampianatra sy ny paramèdiny any tena hoe izay lefa napetraka tariam-boalohany hoe tsindrina fotsiny ireo olona reo tsy misy sécurité
ny enda amin'ny tesan-karazany na resaka résidence na ny chefferie na ny travaux insalubre na ny logement na ninona de tsy misy fa de terena fotsiny asa faharoa raha ny fahasalamana eto Madagasikara ny atsasaka mipiasa amin'ny fahasalamana eto Madagasikara raha kely indrindra de efa bénévole sisa zay sisa no mitazona ny mainy ministère io fisina bénévole zay mahatonga anay mitaky hoe recruter asio recrutement massif na bénévole eto Madagasikara fa rendrika tanteraka amin'ny fahasalamana satsy gaga raha menmenina ny olona hoe ratsy ny tolotry ny eny amin'ny hôpital public satria tsy ampy olona bénévole sisa no mamety olo-tanana mandeha indray le recrutement na bénévole mbola io le resaka kolokolo io eritaona zao nefa nandiniana zany hoe recrutement na bénévole 700 monja fa tsy tafavoaka amin'ny ministère zany satria manina efa manomboka hitanay fa feno kolokolo ao anatiny ao de tsy samy mamoaka an'ilay résultat aloha fa miezaka manamboatra an'le résultat mba ho lazaina fa tsy misy kolokolo io nefa ny hita sy tsapa zay vao iroso amin'le hoe firmarina moa ny syndicat ao any anatiny tony rafitra nataoko hoe vovonana syndicale anankitelo reto de ny SSM ma secrétaire général ny SSM antenako moa zany no isoloko teny eto de hoe eo amin'ny zato latsaka kely eo zahay no syndicat miaraka ao anatin'izay SSM zay izay saika syndicat eo amin'ny sehatry ny asa mpanjakana daholo any akamaroan'ireo efa ndresahako teo hoe ny CSS ny SMM ny syndicat ny any amin'ny Jirama misy aty aminay ny syndicat mpampianatra ny ao anivon'ny fahasalamana maro de maro tsy ary voatanisako eto daholo fa raha vao sehatra ataoko hoe raha itena hoe goavana ohatry ny ahoana moa le atao hoe goavana itena hoe matanjaka ohatry ny ahoana le matanjaka fa de hoe saika ny akamaroan'ireo syndicat misehatra eo anivon'ny asa mpanjakana de ao anatin'ny SSM avokoa de misy ihany koa ny ao anatin'ny sesam zay eo amony voalohany anambara azy fa lalasa tokoa ny fotoana rasitraka ao da amin'ily firenako kely le tandalana maika tsy lava miangavy zahay ohatra ka misy ny filaharana na grevy ny mpianatra io ny ampiasam-panjakana mba fantatritsika moa ny effet ny bombe lacrymogène alefanareo io manimba poumon io betsaka ny simba amin'io mba miangavy re nareo mpitondra filaminana mba lanjalanjao hoatsika mpianatra zay manao grevy eny amin'ny université manainga koa ny tena anay mba fa nandalo teny amin'ny université fa mpitandro filaminana mitondra basy mitorahanao vato manabe aho eto tsy manometsiny fa mifampiresaha nareo mpitondra filaminana tokony fampiresaka mpianatra io inareo mananjanaka koa na tsy zanaka nateraka nareo zanaka nabavinareo zanandralahinareo mampianatra ohatran'io aleo fandinika fampiresaka ny faharoa nametraka anao teo hoe firy ny syndicat ny anay de 42 mahery ary mpiasa-panjakana tanteraka io ary ny anay moa ny syndicat anay de tsy mialonjafy manomboka any amin'ny ECD catégorie rehetra de misy eo aminay ka dia mametraka zahay eo amin'ny fanjakana mpiasa-panjakana io tokony jerena haingana ary jerena ny vahaolana ny amaranako ny teniko dia manainga ny mpiasa-panjakana rehetra fety ny mpiasa io fety ny asa io eran-tany ary isorana ny mpitondra fanjakana eto Madagasikara fa nahazahoana lalana io avy any amin'ny commune urbaine zay mifanditra aminareo miroavavy fa zahay indray aloha de nahazo fahefana nahazo taratasy zahay fa mahazo milahatra manomboka eny Ambohijatovo hatramin'izy minazy couvert Mamasina tsara antoka ny poumon nareo zany asa aloha fa zay aloha ny azonay isoranay ny commune zay isoranay azy lehibe isoranay ndreo matao maire isorana ny secrétaire général ny commune rehefa avy eo dia nitondra fanazavana zahay eo anatrehan'ny préfet de police dia mbola nanaiky koa andriamatoa préfet isorana eto anao andriamatoa préfet de police fa azonay somatsara ny valin'ny fangatahanay fa mahazo milahatra ampilaminana
ny mpiasam-panjakana amin'io voalohan'ny volana me io ny amaranako azy akoatry ny mpiasam-panjakana de mitaona ny mpanao gazety rehetra na nitsoratra na ambava na télévision mba hanatrika an'io fety goavana io amin'ny volan'ny volana me sora tompoko ia rehefa lasa tany amin'ny fanentanana farany motsika efa voaresaka raha teo ny fandrindrana sy fandaminana nahazo autorisation ianareo miroso zany a fanentanana avy aminao ndre matory Albert Jerso ia raha mijery ilay afisitsika na lay takelaka de hoe tongava maro tsy navahana mihitsy hoe ny mpiasa ihany ny olona rehetra taloha ny fiteny hoe ny vola maranga de am'izao mizany nareo vehivavy mikarama reo zany lehilahy sa vehivavy a noho izany a ho anay de tsotra ho an'ny syndicat ny asa ny maha-olona de tongava daholo a rehefa mahatsiaro tena olombelona satria tokony asa ianao dikan'izay fety ho an'ny rehetra io a anasana ny rehetra tsy akanavaka na iza apetraka kosa fa fety sehatra syndikaly sosialy ihany tsy misy politika na kely ary ka tongava isika rehetra entony banderole raha misy maharary anao makasika ny asa sy raha teo fa tsy maninona aza sina fanambarana politika de tongava isika rehetra ndao mba hiary fety fa ny premier mai zany indre mandeha isa-taona ihany manenina eo anao raha tsy tonga amin'io andro io misy zavatra hozaraina aminao makasika an'izany asa zany na efa nitsahatra amin'ny tontolon'ny asa ianao na mbola voahitady asa ianao na sanatria very asa ianao a na indrindra fa isika mpiasa ato anatiny a tongava mahafoy izay andro alahady tokany eo anatin'ny taona ndao hiara ankalaza n'izany atao hoe fetin'ny asa zany fa tsy eto Madagasikara ihany misy an'io fa manerana an'izao tontolo zao de samy mankalaza n'izany atao hoe fetin'ny asa zany ary ataoko hoe ny tany ny tsy afaka mankalaza n'izany ary no imezany any ivelany any hoe angamba tsisy miasa ny olona ao matotsy mankalaza n'izany hoe ray me fetin'ny asa zany ka tongava maro hoe ndao lay pitsopitson'ny fandaminana tsy aritra kely amin'ny firy aiza manahoana sy manahoana ny ato anatin'ilay afisy a de efa misy an'izay ny fahatongavatsika miaraka de amin'ny valomaraina eo Ambojatovo eo amin'io tsangam-bato io de eo tsika manao ny fanomanana de rehefa avy eo a misy fandaminana ny isorana ny anivon'ny préfecture de police fa isy sody indray gaga hoe ahoany reto miaramila sy ny mpitandro filaminana tonga reto fa hiaraka sady mankalaza ny fety reo a no ifanampy amintsika amin'ny fandaminana amin'ny fandrandrana an'ilay diabe na lay carnaval miainga avy eo Ambojatovo a ho any amin'ny kianja mitafo a eny Mahamasina de ao Mahamasina no misy an'ilay kabary fantombiasana ao zany lay tena hoe tsiron'ilay fankalazana ao anatin'io a kianja mitafo io a hozaraina eo satria andray fitenenana eo a misy olo-tenan'ny mpiasa de misy olo-tenan'ny very asa de misy olo-tenany tsy manana asa zany rehetrarehetra zany a samy ampiseho ao hoe aiza ho aiza ny atao hoe tontolon'ny asa eto Madagasikara amin'izao fotoana zao de io moa santatra ambavarano fa maro zavatra horesana makasika an'io asa io a aoriana kely ia nkasitrahana be deabe ianareo miralana anaiky ny vahiny tato anatin'ny fandarana sailasy zao tamin'ity alina ity a antenaiko fa tsy farany mbola betsaka ny ara-miasa aoriana mankasitraka feno nanaiky hiaraka taminay mankasitraka taoko de mandra-piona efa nametraka ny veloma ireo vahintsika izay mbola isorana ratrany namana lira faralahy fa dia eto kosa dia metraka ny mandra-piona ho an'ny mpanaraka tsy tapaka ny fandarana sailasy zao tamin'ity alina ity isika misy ny laharana afahanareo mifandray aminay a tsy miovy io laharana io namana lira faralahy raha miresaka an'ilay fanamariana ny fetin'ny asa teo moa zany ny fikambanany taxi Antananarivo renivohitra tiako resahana kely fotsiny a isan'ireo andray anjara ao anatin'ilay fanamariana n'izay fetin'ny asa isy ny diabe irana aminay zany ao anatin'izany seritry ny fikambanany taxi zany a izay isorana ihany keo andreo mpikarakara zany a nanasa sy nanao ny fanentanana taminay zany tao anatin'izay namana lilira faralahy de apetraka mandra-piona dia mametraka ny mandra-piona ao amin'ny herinandro angamba ny fahililiny tena ameko ny teny farany amaranana ny fotoanatsika ia amara-parana ny fandaharana tokoa tsika tena hamarana famelohan'izay misy tsy aritra ihany Clément Sararnirina satria indraindray sao de variana totoafo be le resaka fampiatsoana sy ny sisa teto a de mampatsiahy kely aho hoe ny fahatelo ny volana me ho avy zao raha tsy diso a Clément Sararnirina no miverina hiakatra eny amin'ny fitsarana eny Anosy ianao taorian'ny fandalovana teny amin'ny parquet dia amin'ny valora sasany maraina salle 2 no hiatrehantsika an'izany ka de
toy izay efa natao hatramin'izay dia izao hoe ny akanga maro a tsy vakinamboa ary izay mitambatra vady izay misaraka fasika any an-tanako za manokana lilira faralantsika rehetra izay mahatsiaro hoe ilaina ny fahafahana miteny sy maneho hevitra ho fampandrosoana nyity firenentsika ity a ilaina ny mijoro mahasamilaza ny fahamarinana andao hifanotrona amin'ny mpanolontsaina Clémence Rarinirina amin'io 3 Mai manomboka amin'ny 7 ora sasany marain'io salle 2 any amin'ny tribunal Anosy. Izahay moa zany eo anivon'ny mpanolontsaina antokotiko Madagasikara dia hifanotrona ao anatin'izany ary dia izay koa ny antsonantsika rehetra indrindra ahatsiaro ambavaka izany fotoana ao atrehan'ny mpanolontsaina namana izany. Hatrehany koa no anakatonana ny fandaharana mametraka ny mandram-piona ao manaraka indray ary tomboky lasy tomboky vavy.